Genesisy 1:20 Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nahatsiaran'i Noa mba mibety rehetra ary mibety fiompy rehetra izay niara-nitoetra taminy tao amin'ny samby fiara. Ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niena ny rano. Ary tampona ny loha rano lalina sy ny varavaran'ny lanitra ka nitsahatra ilay ranorana mivatravatra avy tany an-danitra. Ary niena ny andalana niala tamin'ny tany ny rano, ary rehefa afaka 570 andro dia efa niena ny rano. Dia mipetraka teo amin'ny tendrombohitra any Ararata ny samby fiara tamin'ny andro 7 tamin'ny volana 7. Ary ny rano dia mbola niena ny andalana hatramin'ny volana 10 tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana 10 dia niseho ny tampon'ny tendrombohitra. Ary rehefa afaka 70 andro dia nivoan'ny Noa varavarankely ny samby fiara izay efa nataony. Dia namoaka goaka anankiray izy ary miverimberina mandra-paharitry ny rano tamin'ny tany iny. Dia namoaka voromailala anankiray izay teo aminy izy. Izany na efa kely ny rano tambonin'ny tany na tsia, fa tsy hitan'ilay voromailala izay hipetrahan'ny faladiany dia niverina tamin'ny Noa tao anaty samby fiara izy, satria mbola nisy rano tambonin'ny tany rehetra. Ary Noa naninjitra ny tanany ka nandray sy nampiditra azy ho ao aminy tao anatin'ny samby fiara. Ary mbola ny andro afotoana koa izy dia namoaka ilay voromailala tamin'ny samby fiara indray izy. Dia niditra teo aminy ilay voromailala noho ny hariva ny andro, ary indro nisy ravin'oliva maitso teo ambavany. Izany no nahafantaran'i Noa fa efa kely ny rano tambonin'ny tany. Ary mbola ny andro afotoana indray izy dia namoaka ilay voromailala ary tsy miverina teo amin'ny intsony iny. Ny nivoahan'i Noa avy tao amin'ny samby fiara sy ny nanaovan'Andriamanitra fanekena taminy. Ary tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona 100 dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany. Ary nanaisitra ny tafon'ny samby fiara Noa ka nijery ary indro efa maina ny tany. Ary tamin'ny andro 720 tamin'ny volana 12 dia maina ny tany. Ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Noa ka nanao hoe, mivoha amin'ny samby fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao ary ny vinantonao vavy miaraka aminao. Ary ny zava-manan'aina rehetra izay eo aminao avy tamin'ny ovy rehetra dia ny vorona sy ny biby fiompy sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany dia ento mivoaka miaraka aminao. Ary aoka hiteraka be eny ambonin'ny tany sy ho maro anaka ary habetsaka eny ambonin'ny tany ireny. Dia nivoaka Noa mba amin'ny vadiny aman-janany ary ny finanto vavy miaraka taminy, ny zava-manan'aina rehetra sy ny biby rehetra izay mandady na mikisaka ary ny vorona rehetra mba amin'izay rehetra mihetsiketsika eny ambonin'ny tany dia samy nivoaka avy tao amin'ny samby fiara araka ny karazany. Ary Noa dia nanorina alitara ho an'i Jehovah, ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka natao mifanatitra hodorana teo ambony alitara. Dia nandreny hanitra hankasitrahana Jehovah ka hoy izy tampony, tsy mba hanaozina ny tany intsony noho ny amin'ny olona aho, fa ny fisaina amin'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany, ary tsy mba handringana amin'ny verina rehetra intsony aho tahaka izay nataoko. Raha mbola maharitra koa ny tany dia tsy hanampitsaharana ny taom-pamafazana sy ny taom-pijinjana, ary ny hatsiaka sy ny hafanana, ary ny fahavaratra sy ny ririnina, ary ny andro sy ny alina.